Faly miarabantsika tsy rery avindray tratro zoma maraina fa 3 volana oktobra izao manona fahasoava amin'ny tompo aminao izay manaraka hatrany ihany koa ny fandraisan-ten'Andriamanitra eto ary mirary soa ho hitondra vokatsoa ny fiainanao izany. Landerantsika ny amofinainan'io dia vavaksika. Hitomban'Andriamanitra eo misaotra anao izay satria nomena tombontsoa indray amin'izao maraina izao dia ny ahafahanay manana fifandraisana bebe kokoa aminao. Andray ny teninao izahay dia mangataka aminao amela amin'ny fahadisoana sy ny aloka tsirairay avy eto. Meo anay ny fo toa ny mahatoky ary indrindra ny ahafahanay mandray anao ny fahafenony ka tsy sarasara izahay ny amin'ny teny fikasanao indrindra ny amin'ny fahamasinanao fahoresinay ho fiainanay mihitsy aminaran'i Jesosy. Amen. Lohateny nofinainantsika androany dia manao hoe ialao izay manimba. Nalaina amin'ny ohabolana toko 7, 5 sy ny 9 manao hoe matokeo Jehova amin'ny fonao rehetra fa aza miankina amin'ny fahalalanao, maneke aza amin'ny alehanao rehetra fa izy handamina ny lalanao. Amen. Misy hafatra mikasika amin'ny fanavaozana ara-pahasalamana izay tokony ho torena amin'ny fiangonana ankehitriny. Misy manko ny asa tokony atao eo amin'ny sekoly tsirairay. Na ny tale io, na ny mpampianatra io dia tsy tokony hanankinana ny fanabeazana ny tanora raha tsy efa manana fahalalana azo ampiarina momba ny olo-hevitra io. Misy manko ireo izay samy tsikera sy manozongozona ary mitady an'izay handosoana ny foto-kevitra ny fanavaozana ara-pahasalamana izay tsy hananantraikefa akory ary izany. Tokony fanatrika sy hidinika ao anatin'ny hitsim-po amin'ireo amperinasa amin'ny lalana marina tokoa ireo olona ireo. Ny fifikiran'ny olona amin'ny fitiavan-tena sy ny fandeferany an'ireo fahazaran-dratsy izay tena manimba ny fahasalamana no manohitra ny hery miasa mangina an'ilay hafatra izay atao hanomanana an'ireo vahoaka ho amin'ilay andro lehiben'Andriamanitra. Raha te hahazo hery manko ny fiangonana dia tokony hampiatra ny fahamarinana izay nomen'Andriamanitra anazy. Ary raha tsy nitsoniavin'ny membre ny fiangonantsika ny fahazavana momba ny olo-hevitra io dia azo antoka fa hojijain'izy ireo ny voka-dratsin'izany eo amin'ny fitotonganany ara-panahy ary ihany koa ny fitotonganany ara-nofo. Ary ny hery miasa mangina entin'ireny membre ny fiangonana efa tranainy ireny dia hiparika amin'ireo mbola vaovao ihany koa izay vaovao tena vaovao amin'ny finoana. Tsy miasa amin'ny taona fanamaro amin'ny fahamarinan'ny tompo ankehitriny noho ny afitsoko ireo membre ny fiangonana izay tena tsy mbola niova fo hatramin'izay sy ireo izay efa niova fo saingy niemotra. Inona ary no hery miasa mangina entin'ireo membre izay tsy manolo-tena ireo ho an'ireo vao niova fo? Fanontaniana apetraka amintsika ary fanontaniana ihany koa ny hoe moa tsy foanan'izy ireo ve izany ny afatr'Andriamanitra izay natao hotoriana ho an'ny vahoakany? Aoka tokoa manko isika tsirairay avy samy andinika ny fomba fiainany. Andao misy zavatra manimba azy kanefa lefileferiny amin'izao fotsiny. Aoka mba samy hiala amin'ny fananaram-po izay tena tsy mahasalama na eo amin'ny fihinanana io na eo amin'ny fisotro. Misy an'ireo izay mandeha any amin'ny firenena lavitra mba hitady toetrandro tsaratsara kokoa kanefa na aiza toerana misy anazy dia ny vavony no miteraka aretina ho azy. Aoka izy ireo ampifandindra ny fiainana andavanandro amin'ny lalan'ny natiora ary eo ampanaovana an'izany dia tena mila ampanao ampinoana ihany koa mba ahafahantsika manana rivo-piainana mahasoa manodidina ny fanahy, manodidina ny vatana, hoanitra avy amin'ny fiainana ho amin'ny fiainana. Ary aoka ihany koa isika ho anisan'ireo izay mampiatra n'ireny lalan'ny fahasalamana ireny amin'ny tenantsika aloha mba ahafahantsika mizara an'izany amin'ny hafa mba ho fahamarinana ho an'ny hafa satria isika efa mahazo vokatsoa ary nanana fanandramana ny amin'izany. Ingany izany toromarika izany ampisainsainantsika hatrany mba ahafahantsika miala amin'ny fananaram-po na amin'ny fihinanana na amin'ny fisotro. Amen. Tomban'Andriamanitra eo misaotra anao izay ny amin'izany teninao izany. Ampianaro izahay Tompo mba
havita mpiatra an'ireo toromarika avy aminao, hiala amin'izay zavatra manimba, ary ihany koa dia ny fikitra ny fahalalana avy aminao, manaiky anao, manaiky amin'ny alehanao, ary handamina ny momba anay rehetra izay mba ahafahanay maneho fitiavana ho an'ny hafa ihany koa. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen.